ho antsika vahoaka na Tananarivo sy ny manodidina tokatrano pizalina safasambarana seminaire lehibe ivavahana manokana ho an'ireo tokatrano mikorotana fiaino ranomaso fisarapanambadiana fijaliana amin'ny zanaka manjaka ny rongony ny zava-madomelona toka ny loka ny fijangajangana ny fampirafesana ny ranomaso ao anatin'ny tokatranonao fotoana izao hananganana Andriamanitra tokatrano fiaino fifaliana sy fahasambarana ho anao sy ny ankonanao hampianatra anao ary vavaka ho anao sy tsodrano ary anao délivrance hampialan'ireo devoly manakorotana ny tokatranonao tadidio ary sabotsy voalohan'ny volana martsy fahavalo fa 5 fa 12 ary fa 7 ny volana martsa ho avy izao am 9 ora sy sasany maraina manerana ny trano fivavahana vahaon'oloko eto Antananarivo indrindrandrindra eto amin'ny 3 frères andrefana Ambohijanahary temple de la foi bypass eto amin'le hoe Arivosary aty Jerusalema Karobato ambany atsimo commune aty Akaditariny apitatavitra faran'ny arian'ny busdi tsy maintsy mandresy ny fianam-pianakavinao amin'ity volana martsa ity hitondra ny fampianarana ny pasteur Hertina Randriaritra Malala sy ireo pasteur ray mandrety ny ara-panarehetra ary ianao vavaka sy délivrance ao anao sy ny tokatranonao tainy tompony raviravindray ny foko sy ny fanahiko miaona amintsika mianakavy mpanaraka ny fandarana na amin'ny fahita lavitra na eto amin'ny onjam-peo resaka momba ny tokatrano foana eto momba ny fiainam-panambadiana momba n'ireo vahaolana izay tokony ho takatritsika mianakavy hivavaka alohantsika mialohan'ny fandarana tompo ampianarony ray izay androany ampafataro ny sitraponao dia ampafataro ny lalanao meo fahendrena ny mpanomponao izay ampitany teny sy ny fampianarana ary nizany iza koa manaraka nyity fandarana ity dia andray lesona lehibe avy aminao misy sotra Jesosy eo amen mpanjaka faharotoko faefatra mpanjaka faharotoko faefatra no vakitsika amin'ny andininy voalohany manao hoe ny nampitombony Elisa ny dilo ilon'ilay vehivavy matifaty averiko manao hoe ny nampitombony Elisa ny dilo ilon'ilay vehivavy matifaty ary nisy vehivavy anankiray vadiny zanaky ny mpaminany ny taraina tamin'ny Elisa hoe maty ny vadiko mpanomponao ary ianao malala fa natahotra ny Jehova ny mpanomponao nefa tonga ny tompotrosa haka ny zanako miralahy ho andevony dia hoy Elisa taminy inona ary no ataoko anao lazao amiko inona avy no anananao ao an-trano fa hoy ravehivavy ny ankizy vavinao tsy manana na inona ao an-trano afa-tsy diloilo iray tavoara monja ola andin'ny faromana hoe dia hoy Elisa taminy inona ary no ataoko anao lazao amiko inona avy no anananao ao an-trano inona avy no anananao ao an-trano tena zay verset zay tiako averinao kely mpanaraka amin'ny fandaharana inona avy no anananao ao an-trano fa hoy ravehivavy ny ankizy vavinao tsy manana na inona ao an-trano fa tsy diloilo iray tavoara monja ny vahaolana ho an'ireo vehivavy tena mpijaliany ny vadiny ho an'ireo vehivavy na lehilahy tena mpijaliany ny vadiny mikorotana tokatrano ady lahy isan'andro problème hoe tsy omeny ny vady voly ampirafisan'le rangahy alina le rangahy vao mody an-trano hoe tena efa daroany io lehilahy io fialany antemaina sy daka sy totondry ary dia miaritra ihany satria hoaiza mo efa daka sy totondry hompavarararaka tsy omeny vola tsy omeny hanina tsy avela mivavaka dia miaritra ihany satria hoaiza mo
ataony hitanao zao mihitsy ny sariny sipany eo anaty telefôniny, eo masonao izy miantso ny sipany hoe ahoana chéri, ahoana bebe sa ahoana beby sa ina le bebe iny, eo masony sipany izy mandefa mesazy anao, eo masony sipany izy miresaka aminao, efa tsy mienatra tsony izy teneninao izy hoe izy ny vehivavy niaraka taminao teny ambodiny sotry iny, any hitako teny ambony bus nareo, zay rehefa tsy matata mipitika fa iny ny sipako iny zao ny olo tiako hoe zako efa leo miaraka aminao hoe de miaritra ihany fa hoaiza moa efa niezaka nanao vavabe ihany teo aloha fa efa tsy afaka tsony zao, niezaka nanyrangotra ihany teo aloha fa efa azony directa be tamin'ny te-maina sy ny tontolo de tsy sana ny rangotra tsony, de miamaiandro manalina mijaly de miaritra efa misy aretina ny anatin'ny kibo vokatry ny le fijangajangany le ranga, de efa misy marary any anatinao any fa mbola miaritra ihany fantatrove ny antony mahatonga anao miaritra. Eto zao raha mijery an'ity tenin'Andriamanitra ty tsika ity tantarany misy vehivavy anankiray zay ty vehivavy maty vady moa zany izy ty fa tsy hoe nampijalim-badiny rezy fa izy maty vady, de rehefa maty vady izy de tonga ny tompotrosa satria nananany olona vola be zany, de tam'zany moa zany natao antoka taloha, natao antoka tsy tele tsy radio tsy salon natao antoka fa ny atao antoka taloha olona zanaka, ny zanakao zany no amidy de namidy ho andevo atao antoka, de ny zanakao lasa andevo, de inona zavatra natao tonga am'izay le olona mpitakotrosa rehefa tsy voalohanao nytrotsako de taty ny zanakao am rahalahy ho ampiasaiky fotsiny andevoziny izy rola zanaka am rahalahy, eto ty izy rola reo ny ray 17 ans ny ray 19 ans angamba tsaiko, tonga de efa miasa ty reo andevoko reo no natao antoka, de lasa ity vehivavy ity nanontany any mpaminany Elisa, nitomany tamin'ny mpaminany Elisa o, tsy hitako tsony zay atao veryrevitra tsy hitako hoe ahoana ny atao fa avy ny tompontsosa de aka ny reto zanako reto fa ry zanako reto natao antoka de ho andevo ny reto zanako reto, de inona no atao ny fantanina napetraka Elisa taminy de ho inona avy no anananao, inona ny anananao raha vehivavy, inona ny anananao. Eto tena miteny ranabavy rahalahy akoatrany hoe vavaka satria tena vavaka no ataotsika atoato amin'ny problema tokatrano sy korotana tokatrano sy fijaliana ara-panambadiana io de ivavaka tsika, akoatrany vavaka, akoatrany famonjena fotoam-bavaka de misy mila misy zavatra ataonao, hoy ny tenin'ny Elisa mpaminany hoe inona ary no ataoko anao, inona no anananao, ngeza be zay fanontaniany Elisa zay inona no anananao ranabavy, mila manana zavatra ianao eo am-pelantananao, mila manao zavatra ianao eo am-pelantananao, akoatra ny fiakinana amin'Andriamanitra fa ny priorité ny zavatra voalohany indrindra de tsy maintsy miakina amin'Andriamanitra ianao. Fa nanontaniany Elisa tamin'ity vehivavy ty, inona no anananao, inona ny anananao. Mahatonga ny vehivavy anankiray ampijaliany ny vadiny, efa nyteneniko na tsipotsipoko maly any ty, de ianao rehefa tsisy ninina eo am-pelantananao de tsy maintsy ampijaliany ny vadinao ianao, tsy maintsy ampijaliany ny lailahy ianao, rehefa tsisy ninina de tsy maintsy ampijaliany ny lehilahy ianao, ampijaliany ny lehilahy ianao rehefa tsisy ninina. Mila mangataka tolotsaina amin'ny tompo, io le efa nazavaiko teto maly, ianao ranabavy rehefa manakatao de tsy sahan'ny olona ampijaliana zany, tsy sahan'ny vadinao ampijaliana izany. Rehefa manana ny asanao ianao, ohatra hoe mivarotra ianao de mba mampidi-bola isan'andro, tsy mangataka any amin'ny vadinao ianao hoe mevola hividianana sakafo, mevola ekolaziny ankizy, mevola hofatrano, mevola jirama, fa ianao mavita sahako miteny aminao, tsy sa mampirafy anao zany ny vadinao, ary tsy sa mampijaly anao zany io.
tsy sa mampijaly anao zany io fa rehefa ianao no mahatsiaro tahina Andriamanitra amin'ny zavatra rehetrarehetra amin'ny zavatra rehetrarehetra de tsy ho vita ny vadinao io ny anitsakitsaka ampirafy anao ampijaly anao tsy vitany zany ny amporosiako ny anabavy aza diso metehitra amin'ny vadinao fa miantehera amin'Andriamanitra mivava mangatato olo-tsaina amin'Andriamanitra inona tompony ataoko inona zavatra azoko ataoko andramo angerana bavy andramo toritenin'ny paster ty hoe mampijaly anao vadinao mampirafy manao adalana mamolava mamono anao migafy de manandramo ty teniko ty dana mba manao ronono soja andahana manao mangazo mivarotra mangazo ndana mivarotra vary amin'anana maraindrainy andahana mba misy vola kely ampelantananao na efatralina re manova activité manova clarinety yaourta manova zavatra de ahodontsy kelikely de ampitomboy de rehefa manomboka mivelatra io orinasanao io jerenao fa manomboka matahotra ivadinao io manomboka tsy sahanao tsinitsinananao tsony io manomboka tsy sahanao tsinitsinananao io akoatran'le valeur mampanompon'Andriamanitra averiko ilaina ny valeur mampanompon'Andriamanitra anao fa akoatran'le valeur mampanompon'Andriamanitra anao de ilaina koa anao manana valeur aranofo tahaka ny anambinana ny fananao ihany de ho ambinina amin'ny aranofo sy ho ambinina amin'ny zavatra rehetrarehetra ianao afaka manangana ianao manangana trano anao manokana azonao atao tsara zany ranabavy rehefa hitanao mihitsy ny vadinao fa manomboka mananany de rehefa zay ntianao hoe ianao ndray orina kely eo ny afaka mampatahotra azy raha ho toizanao ny adalanao mety tsy azaka an'izao tsony raha Gérard mety tsy azaka an'izao tsony miala tsiny fa de efa manomboka tahotra ny vadinao raha vao misy valeur ianao misy tomba ambidy ianao manana ny maizy anao ianao mandrakariva mbola tsindriko any ekeko fa mety hoe misy vehivavy ihany manakatao manambola korotana tokantrano narendray tena vavaka mihitsy ny ilainao andreny ranabavy misy zavatra misy asana devoly sy famosavina mihitsy ny mahatonga andreny hoe nareo mivady samy manakatao samy manana ny asanareo nareo samy manambola nefany mbola vita ny vadinao koa mampijaly anao de amsehatra otroseny tena délivrance ny ilainao fa misy asana devoly mihitsy ao herin'ny maizina mihintsy ao zay mitondra korotana fijangajangana fampitehana miazona ny vadinao amina vehivavy any ambadika any tena ianao mahatsapa mihitsy hoe tena herin'ny maizina mihitsy miody fitiana fa nainga lavitra mihitsy no famosavina lefana vehivavy any ambadika any azona ny vadinao de tena mampirisika anao hoe délivrance ny ilainao fa reo le karazana vehivavy atao hoe efa manomboka manamanakatao samy manana fidiram-bola manana ny asany sarotra amin'ny lehilahy ny mampijaly anao averiko sarotra amin'ny lehilahy ny misaraka aminao no zany anisan'ny zavatra anankiray angatahanao amin'Andriamanitra za moa araky ny tenako tamin'ny omaly hoe za tena mampirisika ny vehivavy an'izany mihitsy reny le vehivavy hitako tokony havita azy reny mihitsy de miresaka tsara aminy rehefa manatona anay izy za pastera manana olana tsy omeny ny vadiko vola mijaly mihitsy ny zanako tsy voalohany ekolazy ny zanakay ny vola laniny amin'ny vehivavy any daholy laniny amin'ny sipany any ambadika any daholy ny vola rehetrarehetra pastera tsy hitako mihitsy azo atao de ny antaniko ny vehivavy io voalohany de ty fantaniny Elisy ty inona ny asanao ka raha miteny izy hoe za pastera tsy miasa fa mikarakara tokantrano de zao ny teneniko am'ireny vehivavy reny andana manao zavatra andana mivavaka de mangatato olo-tsaina amin'ny tompo na ianao hivarokanana na hivarotra yaourta na hivarotra mangazo maina na hivarotra mangazo lena atao eo mba vady eo na eo amin'ny are amin'ny bus eo raha mahay mofakondro andana manao mofakondro miangamy kely
zay nataoko andreny vehivavy reny zay ny anefatra diafatra miko azy andana manao zavatra fa rehefa manomboka miroborobo tahin'Andriamanitra io de ianao ndray ny afaka miteny amin'ny vadinao azafady dada tsy vitako tsony miaritra amin'ny fahadalanao tsy vitako tsony miaraka miaritra fijaliana ato iaingy zay telo mianaka iaingy zay efa mianaka anofatrano zay de itokatrano zay rehefa manambola ianao afaka miteny an'izany rehefa tahin'Andriamanitra ianao afaka misitaka za tsy miteny misaraka fa so de misy mandray atendrony ray ny resaka eto za tsy miteny andana misaraka amin'ny vadinao andana misitaka ial zay dada tsy zakana intsony ty mody alina amin'isaka amin'ny 1 aly ty de mamo ianao de amono anay de anitabatabanay rehefa manambola ianao afaka miteny an'izany de misitaka de manangana fiainana vaovao tsy misy azy mihitsy aloha ao arina kely eo etitsika mambavaka fa io ny andadilady eo aminao ary za miteny an'ireny vehivavy reny mihitsy re mijaly ara-panambadiny reny rehefa miverina izy ho aza tonga de raisina hoe miverena ary ay bebaka dada ay de raisina no aza mandray azy raha tsy vonina hivavaka hiaraka aminao izy tsy ndriko tsara aza mandray azy raha tsy vonina hivavaka tena hivavaka ary tena n'olo tena ho an'ny tompo miaraka aminao izy ka tena hitanao fa tena voniny bebe fa raha izy fotsiny tena tsy ampirafy anao tsony ae mifona ae tsy aza mino an'izany tsisy olona mahay miova ho azy fa ny ataony io lehilahy io raha tonga de raisinao tonga de gratuit mamay-pony hoe tonga de raisinao fotsiny hoe verena ary dada ary andao ary ifapody ary tsika de opitehan'io ndray ny fidiram-bolanao ranabavy io le ianao mivary mangazo kely sy lefa mba mandeha io ndray no gargotinao mba efa mahazo 1 million par jour ianao idiran'io lehilahy io de orofinao ny volanao de izy ndray ny lasa deba hoe anantsena de izy ndray ny lasa deba de eo avadiny io de miomany ianao fa potika anao efa nahita zavarotrany iny mbetsaka ty nefa hita zavarotrany ilay raha matony no miary mandeha tsara ny hoteliny gargotiny na sprinter na vidy tany na zoanina na zonty mody ny verenan'le lehilahy io lehilahy io zany efa sipasipany taloha fa vadin'olona io vadin'olona fa sipasipany taloha de mody ny saraka tam'le vehivavy le tsy hoe mody ny saraka fa sarany le vadiny de nisoratra tam'ty ramatoto izy io ramatoto io nefa manana sprinter manana hotely manana gargoty manana piasa firy manana tany manana de mody niaraka tamin'io izy de niarakaraka enim-bolana tao mody endriendry tsy manao sipa tsy aby izy io maka plasy ifehan'le tseny de nanodikodina hoe soraty amiko ny sprinter soraty amiko ny anina fa etiko ny tomobile ikaramako ny tomobile navadiny tany le izy lasa ny soratra tamin'ny anarany ka ny devoly araka ny teny komalo hoe ny devoly fa valinao mandehandeha ohatra ny liona merony mandady ka rehefa miverina ny vadinao hoe metimety ny fiainanao nanomboka nety fa nisitaka kely nareo nisitaka tamin'io rangahy io ianao tena nanomboka nety ny fiainana de io izy fa hiverina aza tonga de raisina aza tonga de hoe andao ara fa mifamerina asivy condition hivavaka aloha ianao sa tsy hivavaka fa raha miteny izy hoe za tsy manakana anao tsy hivavaka fa za manana fiainako de aza miverina aminy aza mitady problème mandra-pandadiladiny za aloha raha tsy hitako tena mivavaka mihitsy ianao hoe de ndraindray koa izy mody miditra am-piangonana ndray aladina ndray sabotsy de iny fa aza so de no ny amiko fotsiny mody alehanao aty fa ianao tsy vonina hoe fa so de anina de aza vao tsara mifareo arenareo de arenanao manokana tsika mbananao aminy ianao mila entitra ranabavy mila entitra fa fantatra fa zany izy io zany ny lalàna hotahitin'Andriamanitra manko ianao rehefa hisaraka amin'ny rehefa misitaka kely amin'io lehilahy io ho fiany fahasoavany ianao de eo am'izay izy ho resy aty ambadika aty izy ho potika aty ambadika aty satria mitoy amin'ny adalàna
igadra izy de iantso vonjy avy amina hoe mba ampisamboary vola kely aloha meko ny avoka aza manome fa aloha vavaka aloha Jesosy zany raha rasaina vavy malala no lalàna ny eo anatin'ny tokantrano mahatonga ny tokantrano anankiray tena hoe vehivavy anankiray mijaly de no tsy manakatao tsy manana asa tsy manana fidiram-bola metehitra amin'io lehilahy io ianao zany tsy vitany hoe metehitra amin'io lehilahy io fa sady tsy metehitra amin'Andriamanitra koa de mijaly ianao mijaly fa manomboka eto anisan'ny vahaolana de mieritsereta inona ny azoko atao inona ny azon'ny tanako atao inona ny fidiram-bola mangataka tolotsaina amin'Andriamanitra mangataka amin'ny fanambinan'Andriamanitra mangataka fahazavatsaina avy amin'Andriamanitra fa ny tompo afaka manome fahazavatsaina ianao andana atao fity andana manao an'ity metombo am'ty fifimbedabiany nahita vehivavy nisy fianakaviana izay tadidiko tsara tena nampijaliny ny vadiny izy io de tsy natato tsony izy de lasa ny alokaloka tamin'ny anadahany tany Tomasina nianaka ny alokaloka tany amin'ny anadahany tany Tomasina de tany izy nanomboka nanangana orinasa kelikely orinasa tsy kelikely tao Tomasina de nanomboka niary tsy kelikely tao izy de nitahin'Andriamanitra de tonga ny million de nahazo trano tao Tomasina de nividy tomobile nalainy ny zanany rehetrarehetra nakany amina le rangaha vadiny nanana camion nanana tomobile 404 bachet tam'izany mbola nalaza tam'izany ny chauffeur niaraka tamina sipa kely satria nena de tsy tia lala ny vady aman-janany fa elange io le lamaditra io io tsy maharitra zany ny ditranao tsy maharitra zany ny adalanao tsy hoe ianao zany aza mieritreritra zany hoe haritra zany ny adalana tsisy adalana maharitra zany ary tsisy olona tafita amin'ny adalana zany tsisy olona tafita amin'ny fampirafesana sy fijangajanga zany tsisy an'izany eto ambonin'ny planeta tany fa ny fahafatesana ny tambon'ny ota raha vao manoty ianao ka manao ratsy ianao indrindrandrindra hoe mampijaly vady aman-janaka zany ianao de tsy maintsy ratsy fiafara rehefa mampijaly vady aman-janaka tsy manatsiny tsy maintsy ratsy fiafara nanomboka narary io rangaha io tratsy naretana de nanomboka namidy ny tomobile ny tsabona tena namidy ny fananana rehefa namidy ny fananana nelan'le sipa kely ka tsisy ninina tsonko nelan'le ankizy vavy verina 0 ary saika lasa 4 nandadalady am'izay niantso ny vadiny tany Tomasina mba iverina aminareo aho izy iverina aminareo aho fa nafinaritra anany nataon'le fianakaviana io zaho izy tsy andray ianao raha tsy olona hitako tena mivavaka ianao ka andany ianao any amin'ny tanàna misy anao any amin'ny toerana misy anao ihany ataovy rean'ny sofoko fa antadin'ny fianakaviana ijeryn'ny fianakaviana hoe tena niova vienao fa raha tsy mivavaka ianao tsy mandray ianao ao izy le ramatoa tany Tomasina de iny le rangafa manomboka nandadilady miditra any am-piangonana le ramatoa ny Tomasina fa ny fianakaviana mahita io fa niova io fa nivavaka io fa tsy miaraka amina vehivavy tsony io fa resy io fa tena mitady an'Andriamanitra 2 volana sa 3 volana taty aoriana hitan'le ramatoa fa tena mivavaka zay vao natsonona kany Tomasina de lasa sampino izy mivady niverina ny tokantrano ny lamina ny tokantrano lasa niara-mivavaka tsisy tsony ny fijangajangana tsisy tsony ny adalana tsisy ny teny ratsy tsisy ny ompavararaka zany ny mahazava-dehibe an'le hoe manao zavatra ianao raha madama zany ny mahazava-dehibe an'le hoe manao zavatra ianao raha nabafy aza mitavandra fotsiny manantena fotsiny amin'le ny karamambadiko izy piasany jirama izy piasany zao ny karamany mavelona anay raha tsy manao sipa izy mavelona anay raha tsy manao an'izao mavelona anay fa raha vao tsy mivavaka io vadinao io de tsy maintsy labe raha loka jereo nge tsy ndriko tsara mbola tsy ndriko foany ty teniko ty ny akamaron'ny lehilahy toke 5 isanjato ihany ko teneniko foany zay sifra zay raha vao tsy tena mivavaka
de tsy maintsy labera miloka vehivavy mijery vidéo mampiady akola tsy maintsy ny 5 isanjato tsy maintsy manao an'izany kinina ary mony andanin'ny volany tsy maintsy mirendrarendra izy zany atao hoe rendrarendram-piainana zany atao hoe fafinaretana tsy maintsy mitady fafinaretana izy tady fafinozy izy ny tanora ka tavela io ianao raha metehatra azy tavela fa manombo magataka tolotsaina ary zay mony tsindriko fa amty seminaire lehibe zay ho tanterahantsika amin'ny volana ambony ity de ampianatra anao anisan'ny zavatra tokony ataonao anao délivrance anao re vehivavy miraikiraiky satria misy karazana vehivavy miraikiraiky anie tsy taky pastera zay atao ka mba efa manao ihany afa tsy tafavoaka mihitsy tsy haiko tsony hoe inany atao misy karazana vehivavy miraikiraiky amin'ny fiainana miraikiraiky fotsiny ataony amin'ny fiainana de zany no ampianarana anao zany ny anomezana torohevitra anao sy taridalana ho anao inona ny tokony atao ahoana ny fomba hiatsehanao ny adinao ahoana ny fomba hiatsehanao ny olanao ahoana ny fomba hiatsehanao ny fiainana io ahoana ny fomba hiatsehanao any vady maditra io fa mila manao zavatra fa raha vao tsy manao zavatra ianao de io le hoe etin'ny olona misangany zay tiany anaovany anao ary ianao tsy afaka miteny na eo masinao eo raha ny sipany atsony mandefa SMS eo izy ianao ataony raha marafotsy be fa le atsy ataony chéri miala rafotsy de le atsy ataony chéri malala marary ny fonao amin'ny alina tsy matory amin'ny alina maratra ny fonao ary ianao miantitra andro manalina miareraka andro manalina zany ny anampinanao mila fanampina ianao mila taridalana ianao de nty 1er mars 8 mars 15 22 29 mars andro sabotsy daholo reo andro reo sabotsy amy valo sasamy maraina eto amy 3 frère Andrefanambohijanahary apitany tobo Ratsimandrava tobony gendarmerie Pirenena eto Andrefanambohijanahary eto amin'ny maison Edico eto akady tany Ambomiadana eto Akarobato ambany atsimo commune Karobato ary eto amin'ny temple de la foi bypass eto amin'le vahoan'oloko bypass eo amin'ny rond-point Mbomanambola io no anatanterahitsika n'izay séminaire izy io zany sady hitondrana mambavaka ny vadinao hitondrana mambavaka anao hitondrana mambavaka ny zanakao maditra ny ankohonanao hitokatrano mampijaly anao io no iandraisanao lesona ny fomba fiatrehana ny ady tsy hainao vahana io raha ohatra ianao ka manana fanontaniana SMS ny tsara lefa SMS fa amizay voaraiky foana raha vao SMS fa raha vao manao appel ianao ndraindray secrétaire-ko ny mamaly azy na ny assistant de tsy voaraiky fa ataovy SMS le izy de meko anao numéro téléphone na 033 16 040 033 16 144 44 033 16 144 44 na 34 88 344 08 34 88 344 08 zay no alefasanao ny SMS raha manana olana na fanontaniana tianapetraka de apitsika ianao atao anatin'ity fandaran'ity amany olana amany problème andray taridalantsika avy amin'ny tompo samy hotahin'Andriamanitra veloma tompoko hoantsika vahoaka na Tananarivo sy ny manodidina tokatrano pijaliana safasambarana seminaire lehibe ivavahana manokana ho an'ireo tokatrano mikorotana fiaino ranomaso fisarapanambadiana fijaliana amin'ny zanaka manjaka ny rongony ny zava-mahadomelona toka ny loka ny fijangajangana ny fampirafesana ny ranomaso ao anatin'ny tokatranonao fotoana izao hananganana Andriamanitra tokatrano fiaino fifaliana sy fahasambarana ho anao sy ny ankonanao hampianatra anao ary vavaka
ho anao sitsodrano ary anao délivrance hampialan'ireo devoly manakorotana ny tokantranonao. Tadideo ary sabotsy voalohan'ny volana martsy fa 5 fa 2 ary fa 5 ny volana martsa ho avy izao am 6 sy sasany maraina manerana ny trano fivavahana vahaony oloko eto amin'ny Tananarivo, indrindrandrindra eto amin'ny 3 frères andrefa nambohijanahary temple de la foi bypass eto amin'le hoe Arivosary, atia Jerosalema Karobato ambany atsimo commune, atia Kaditany apita tafitra faran'ny arian'ny busdi tsy maintsy mandresy ny fianam-pianakavinao amin'ity volana martsa ity. Mitondra ny fampianarana ny pasteur Hertina Randriary Manala sy ireo pasteur ray aman-dreny ny ara-panarehetra ary ianao vavaka sy délivrance ao anao sy ny tokantranonao. Tainy tompony